Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Lehibe Kristy ao anatinao. Ry olon Kristy mahery ianao ary ombanao izy. Araka ny voasoratra ao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah no ombanao ry lehilahy mahery. Aza miaohatra amin'izao herinao izao. Araka ny ao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana. Tsy efa naneraka anao va aho? Aomby ianao. Araka ny ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa niady tsara aho, nanatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiriny vonoako aho, sy handray satroboninahitra. Araka ny ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy hoe hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Mirosoa raha mifanontona ho maka ny finoanao izany. Vavaka isika, Kristy eo, mahery aho, voninao anao izay anirahanao ahy satria fantatro fa omba ahy ianao. Amen. Fiadanane.